Mankafaliana indray no iarabanantsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao zao a larana fa 550 sy roanjato. Isaorantsika ny tompo izay mbola manome tombonandro havelomantsika noho ny famindrapony sy noho ny fahasoavany ary tombony lehibe no afatsika miaino ny teniny izay tsy tenin'olombelona fa tenin'Andriamanitra izay manome fiainana manamasina satria izay tsy manam-pamasinana dia tsy ahitan'ny tompo. Ao anatin'izao minitra vitsy zao dia hiasa indray ny fanamasina hikasika antsika tsirairay avy ampahery tsy verina maina amin'ny tompo ny teniny fa hatateraka izay nampanirahany ho amintsika tsirairay avy. Larana fa 550 sy 400 ihany miomana zao ary volana novambra 20 sy 2000 isika izao. Dia misaotratsika ihany koa ny amin'ny fampaherezana sy ny amin'ny fahatsiarovana ambavaka an'izao asa zao fa tsy mandeha mora zao ary tsy mandehandeha ho azy fa mila vavaka, mila herin'ny fanamasina, mila taradalana avy amin'ny fanamasina mba andeha araka sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ho fitaovana, ho fatsona, ho madio hatrany izay rehetra eo amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba hasoa hanome fiainana ho an'izay rehetrarehetra mandray azy. Amin'ny sabotsy zao dia misy fitoriana izay ho atao ao amin'ny immeuble Shoprite ao Analakely, rihana faharoa, deuxième étage zany ao amin'ny immeuble Shoprite ao Analakely. Anasana antsika tsirairay avy tsy ankanavaka na izy tsika na iza na aviaiza na aviaiza dia ho antsika rehetra io fitoriana io fampianarana io zany amin'ny 28 novambra manomboka amin'ny 2 ora ao amin'ny immeuble Shoprite ao Analakely. Ny oresana dia ny hoe ny filazantsara herin'Andriamanitra manafaka dia anasana antsika rehetrarehetra zany anasana antsika rehetrarehetra hapetraka hatrany fa zahay atao amin'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ty dia tsy hitarika antsika amina antoko-pivavahana na amina fikambanana na amina fombafomba-pivavahana fa niraka napetraka Jesosy aminay dia ny hoe mandehana any amin'izao tontolo zao nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ametraka antsika eo alohan'ny tenin'Andriamanitra, eo alohan'ny sitrapon'Andriamanitra, ahalalantsika an'izany ary mba hifanaraka amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika noho ny fahasoavan'ny tompo noho ny fiasan'ny fanamasina. Dia hiasan'ny tompo anatin'izany fotoana zany ary hikasika antsika tsirairay avy. Ny filazantsara dia voalaza fa herin'Andriamanitra izay manafaka. Jesosy Kristy no ivon'ny filazantsara ary ho antsika rehetrarehetra izay ao amin'i Jesosy dia lazaiko ambarako fa olona afaka tsika ao amin'i Jesosy. Zay tena marina. Olona afaka isika, afaka amin'ny fangejan'ny nofo, afaka amin'ny fangejan'ny satana, afaka amin'ny fangejan'izao tontolo zao, afaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Raha mbola tsy ao amin'i Jesosy mantsy ny olona anankiray dia misy fangejanao, misy fangejan'ny nofo ao, misy fangejan'ny ota ao ary mbola eo ambany fanapahana zao tontolo zao sy fanapahan'le ratsy ny fiainana. Hanika eo ambany fanapahana nofo ihany koa. Hanika na te hanao ny tsara azy izy dia tsy afaka manao ny tsara. Hanika raha te fatany izay ratsy fa tsy ainy ny miala amin'izay satria nahoana misy fanandevozan'ny ota, nandova ota dia ny vahaolana any amin'izay rehetrarehetra zay dia zao fanatonana an' Jesosy irery ihany. Zay no mahatonga antsika atao anatin'ity fitoriana ity tsy hanambara olombelona, tsy hanambara fikambanana na antoko-pivavahana fa hanambara an' Jesosy irery ihany. Tsisy lalana hafa ankoatran'izay. Jesosy nilaza fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy no lalana ahafahanao ho afaka amin'ny fahotana, amin'ny gejany ota, amin'ny gejany nofo. Izy no fahamarinana hanafaka anao. Fa ny fahamarinana ambarany dia zao tsy handeha vointsony ianao rehefa miditra ao aminy. Ny fahamarinana ambarany, ny fahamarinana ambarany dia zao tsy misy ozina tsony ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fahamarinana ambarany dia zao zanak'Andriamanitra ianao rehefa nandray an' Jesosy. Tadidio foana le teny, averimberiko foana zany tenin'Andriamanitra zany hoe izay rehetra nandray an' Jesosy dia nomena hery, nomena zo ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, izay rehetra nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo, ho mpamonjy, ho mpanjaka ny fiainana dia nomena hery
ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay ny fahamarinana. Rehefa raisinao zay fahamarinana zay, inonao zay fahamarinana zay, iainanao zay fahamarinana zay dia miainao anatin'ny fahafahana ianao. Tsy voagejan'ny nofo ianao, tsy voagejan'ny fahazaran'ny ratsy ianao, tsy voagejan'ny fahotana ianao, satria raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Zay ny mahatonga antsika tena te-hanindro hoe isan'andro raha mitory sika, raha manambary sika dia Jesosy Kristy no ambarantsika. Raha mitohy ny tenin'Andriamanitra iny hoe zay tsy nateraka ny olombelona, tsy nateraka ny nofo sy raha, fa nateraka Andriamanitra. Zany hoe misy fanovana tanteraka entin'ny tenin'Andriamanitra, misy fanovana tanteraka entin'le fiaonana amin'ny Jesosy Kristy dia tsy ilay olona andevon'ny ota intsony ianao, tsy ilay olona andevon'ny fahazaran-dratsy intsony ianao. Mijaly ange ny olona rehefa tsy miaona amin'ny Jesosy, mijaly ange ny olona rehefa tsy manana an Jesosy, na dia miramirany endrika azy ety ivelany, na dia tsy manazava-mahory ary, tsy haiko arabola na ara-materialy, na dia tsy manazava-mahory ary, tsisy zavatra manahirana azy amin'ny zavatra iainany eto tany, fa ao anatiny ao misy geja tsy fantatro endrika manao ahoana, gejany fahotana, gejany fahazaran-dratsy, fijangajangana, fireharehana, lolopo, tsy famelan-keloka, fanirian-dratsy, fitadiavan-dratsy, filalaovan-dratsy, fahotana, filany nofo maro isan-karazany mitoetra ao anaty, ary fatany fa ratsy io, fatany fa tsy mety io, fa zao tsy afaka izy. Satria nahoana? Ny nofo dia mbola eo. Satria nao nandova ota, ary rehefa nandova ota dia ao anaty ao tonga dia automatika manota. Fa eo amin'ny fotoana anankiray zay hainonao ny filazantsara hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, ka izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia eo amin'iny raha mino ianao dia misy fanovana tanteraka aminao, afaka amin'izay ianao. Fantatrao amin'izay fa ratsy ny mijangajanga, fantatrao fa ratsy ny tsy fitiavana, ny tsy famelan-keloka, ny lolopo, ny fijejojejoana, ny fanaovana ody ratsy, ny fanompo-tsampy, ny kolikoly. Fantatrao fa ratsy avokoa reny. Teo aloha reny fantatrao fotsiny fa ratsy, fa ianao tsy afaka, fa ao ihany. Fa amin'izao fotoana rehefa tafahoana amin'ny Jesosy ianao nandre ary nino dia vao isy tompoka sen'ny fanamasina no ahafahan'ny tompo. Amin'izao fotoana rehefa fantatrao hoe ratsy iny dia afaka ianao amin'ireny rehetrarehetra reny, satria izay ny nahatongavan'i Jesosy, izay ny nahatongavan'i Jesosy. Halleloia. Izay ny fahamarinana mila fantatsika, zany hoe izay rehetra nandray azy nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra, izay rehetrarehetra nandray azy, tsy zanako nofo intsony, tsy le nandova ota intsony, fa manompoka eo amin'ny andraisana an'le tenin'Andriamanitra velona tonga nofo nonona tamintsika Jesosy Kristy no anarany dia eo ianao manompoka eo ianao matsapa an'le fanovana, matsapa hoe misy hery ao anatinao ao, to lasa miova ny zavatra tediavinao, miova ny zavatra mahasarika anao, miova ny zavatra mahalinanao, miova mihitsy ny zavatra iainanao, satria lasa miaina an'le rivotry ny fanamasina ianao, miaina an'le fiainam-bavaka ianao, lasa mivoky ny tenin'Andriamanitra ianao, lasa ampanahy ianao zany, velona le fananao. Raha tsy mbola tao amin'i Jesosy ny olona anankiray dia maty fahavelona izy. Inona dikan'izay hoe maty fahavelona zay? Olombelona ihany izy, nofo, fa le fanahy zay mifandray amin'Andriamanitra, le fifandraisana amin'Andriamanitra tapaka iny, satria nanino tsy nisy, satria nandova ota. Fa amin'ny fotoana anankiray iaonana amin'ny Jesosy Kristy marina, ary ny rehefa miaona amin'ny Jesosy Kristy moa zany dia inona ny zavatra mitranga voalohany indrindra? Fibebahana rehefa tafahoana amin'ny Jesosy marina, satria fantatrao ny toetranao, fantatrao ny trangam-piainanao, fantatrao hoe iza ianao tsy ao amin'ny Jesosy, ary manenina ianao ny amin'ny fahotana rehetra, manenina ianao amin'ny zavatra vita rehetra, ary tsy te hiverina ny amin'izany intsony. Dia eo ianao no miaiky ny fahotanao amin'ny Jesosy Kristy, mino ianao fa ny rany masina manadio mandefina ny fahotanao rehetrarehetra, ary mino ianao fa Jesosy dia mandray anao ampitiavana, Jesosy dia mamela ny helokao, Jesosy dia manangana anao ho zandriny, ho zanak'Andriamanitra, ary tonga olom-baovao ianao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha rehetrarehetra tany, fa indreo fa tonga vaovao reo, mivalonany, milevonany. Maty le olona taloha tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra, maty le olona taloha tsy mahay manao ny teny mankatony tenin'Andriamanitra, maty le olona taloha zay andevon'ny fahotana, ary nalevony iny,
fa rehefa nitsangana tamin'ny maty jesosy dia niara-natsangana tamin'i jesosy ihany koa izy a dia miaina amin'ny fiainam-baovao dia ny rivotra iainany a dia ny fiainan'ny fanamasina lasa tempolo ny fanamasina izy lasa trano fifonena ny fanamasina izy lasa vo izy tomboka se ny fanamasina izy ary zanak'andriamanitra ny antsoina azy eo mirakla avy amin'i jesosy zany natonga zany dia zao no lay fahasoavan'andriamanitra namonjy ianao no hoy ten'andriamanitra hoe tsy misy mahay manatona raha tsy efa nitao amin'ny raiko avany an-danitra izy ny ray mihitsy no nitaona anao ary nanokatra ny masonao nikasika ny fonao a ary natonga anao ao amin'ny fibebahana natonga anao a nanolo tena ho an' jesosy ary tonga zanak'andriamanitra ianao dia eo am'izay a tsy misy ozina intsony tsy normal raha hoe isaky ny andray ten'andriamanitra am'izay ny tsika ato amin'ny petera voalohany toko voalohany andiny favalo ambe folo petera voalohany a toko voalohany a andiny favalo ambe folo dia zao ny voasoratra ato petera voalohany toko voalohany andiny favalo ambe folo fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala hoy ny voasoratra izay azonareo tamin'ny entindrazana fa ny rahasony Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetiny tsy volafotsy a tsy volamena nanavotana antsika tamin'ny fahazaran-dratsy tamin'ny fomba ratsy zay nitondra tenen'ny ato mihitsy hoe fitondratena adala zay nylovana tamin'ny entindrazana nandova ota avokoa tsika rehetrarehetra ary andevon'ny ota avokoa tsika rehetrarehetra ny anafahana atsika amin'io dia tsy resaka volafotsy tsy resaka volamena ny anafahana atsika amin'ny fitondratena adala novana tamin'ny entindrazana tsy resaka pensée positive tsy resaka psychologie chrétienne tsy resaka fatanjahana ao amin'ny ati-do ao amin'ny fatanjahan-tsaina tsy resaka fidirana ho amina sampana amina fiangonana anankiray tsy resaka mampikambana ao amina fiangonana anankiray tsy resaka fanaovana asa soa fa be da be no mpikambana ao anaty fikambana-pivavahana be da be no mpikambana ao anatina fiangonana be da be no mpanompon'andriamanitra manana etikety mpitory filazantsara mpampianatra mpiandry evanjelistra apôstôly mpaminany sy mpiandraikitra maro isan-karazany be da be zany fa mbola andevon'ny fahotana mbola milomano ao anaty fijangajangana milomano ao anaty lainga tsy fahamarinana kolikoly fitiavam-bola satria nahoana tsy zany no anavotananao ny fitondratena adala tsisy maharatsy an'izany asa zany asa tsara asa soa daholo zany fa zao ny fionana amin'i jesosy aloha ny zava-dehibe ny fandraisana an'ilay herin'ny filazany tsara dia jesosy Kristy zay mamotika an'lay ota sy le lalàny ota ao anaty zay manova olom-baovao mihitsy aloha zay ny tena zava-dehibe zay vao miditra amin'ny asa zay vao miditra amin'ny fanompona zay vao miditra amin'ny anjara asa rehetrarehetra ka nanavotana atsika dia tsy resaka volana loha tsy resaka rakitra tsy tapaka tsy resaka fahafolo-karena tsy resaka fanomezana tsy ratsy ny fanomezana tsy ratsy ny rakitra fahafolo-karena moa dia efa tsy any zanak'andriamanitra zany tamin'ny androny lalàna zany a tsy am'izany fotoana tsy am'izao fotoana ny fahasoavana tsy am'izao fotoana ny fiangonana zao intsony fa nanavotana atsika dia tokana ihany ny rahasoany Jesosy Kristy fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala zay azonareo tamin'ny entindrazana fa ny rahasoany Kristy a zay toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetana tsisy kilema tsisy kianina zany parfait tsisy zavatra parfait eto tany fa ny parfait eto tany dia lay rano zanak'ondry lay rano Jesosy Kristy tsisy petipetina ozy izy a tsisy kilema io no afaka nanadio asy anao io no afaka nanadio anao na inona vitantsika tany aloha tany na inona ny saintsaintsika tany aloha tany na inona ny tenentsika tany aloha tany rehefa nentina teo am' Jesosy indrindrandrindra ny fotsika sy ny mombatsika dia ny odioviny no afahantsika ary tsy miaina amin'le fitondratena adala intsony isika mirakla ao am' Jesosy zany ary tsy misy ezaka io tsy misy ezaka io tsy zavatra fanerena be avy aty anatsika
fa le fanovana no le tenin'Andriamanitra milatsaka ao anaty a, no le hery ny fanamasina ao anaty a, no le fananana Jesosy marina, ny rano manadio, ny rano mandevona ny fahotana rehetra, ary izy manome ny fanamasina andehanantsika amin'ny sitrapony. Tsy normal reo isaky ny fotoam-bava anankiray, isaky ny fotoana anankiray olona nanolo tena ho an' Jesosy dia ho délivrena lava, ho délivrena amin'ny possession démoniaque, ho délivrena fangejan'ny fanahy maloto, ho délivrena lava, ho délivrena lava. Tsia, ny raha Jesosy efa nanafaka anao fitondratena dala zay nilovanao tamin'ny tondrazana. Rehefa tena niona marina tamin'i Jesosy ianao dia voadio afaka. Tsy normal ary isaky ny mihetsika dia iasana ho afahana foana. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy marina ianao, tsy voavidy mbola mikareny zany, tsy voavidy ny asa zany, fa tena niona tamin'i Jesosy Kristy. Zao ny voalaza. Rehefa amin'ny Jesosy Kristy koa ianao, rehefa vao ao amin'ny Jesosy Kristy ihany koa ianao, dia zao tsy misy ozona intsony, tsy misy ozona intsony aiza ao amin'ny Jesosy, tsy misy ozona intsony mahazo anao ka hoe voaozona ianao tsy hiteraka, voaozona ianao tsy hanambady, voaozona ianao tsy ho lavrary daholo zay ataonao, ka mba hanafahana aminao amin'io ozona io dia aloavy tsy tapaka ny fahafolo-karena. Anafahananao amin'io ozona io dia tongava foana mivavaka isaky ny sabotsy na isaky ny alahady. Anafahananao amin'io ozona io dia aloavy zay tokony aloha amin'ny mpanompon'Andriamanitra, aloavy zay tokony aloha amin'ny asan'Andriamanitra. Zany ve no anafaka anao? Zany ve no anafaka anao? Raha zany nanafaka anao tsy nilaina nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Raha zany no anafaka anao tsy nilaina nahafatesana, matimaty foana Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary very fotsiny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny antokana manafaka anao dia izao Jesosy irery ihany. Galatiana toko 4:7-10. Galatiana toko 4:7-10. Dia izao no voasoratra ao. Kristy nanavitra anay tamin'ny oziny ny lalàna, satria tonga voaozona amonjy anay izy. No tsara zany tenin'Andriamanitra zany, tonga voaozona amonjy anay izy. Ka rehefa tonga voaozona amonjy anay izy, tonga voaozona amonjy anao izy, dia tsy any aminao tsony ny ozona. Raha tany amin'ny razamberanao tany nisy fanozonana be hoe tena tsy ho vanina mihitsy zay rehetra ataonao rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao, nyraisin'i Jesosy ny ozona, vanina amin'izay zay rehetra ataonao. Raha tany aloha tany hoe tsy manambady daholo nareo satria nisy ozona napetraky ilay tany aloha tany rehefa tonga amin'ny Jesosy nentin' Jesosy ny ozona dia manambady ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tany aloha tany nisy ozona hoe tsy miteraka fa tsy maintsy misy momba ndray na roa ao anaty fianakaviana anankiray rehefa niona tamin'i Jesosy no pitehan'i Jesosy zany ka tsisy momba izany intsony fa miteraka daholo noho ny fahasoavan'i Jesosy. Ampahany zany zavatra teneniko anao zany, fa tsy misy ozona mahazo anao zany. Sabotsy ianao tapahana ozona, amin'ny sabotsy herindray ianao mbola tapahana ozona, amin'ny ray volana ianao mbola tapahana ozona, tokany amin'ny erotaona mbola tapahana ozona. Ho fantatrao ny marina dia ho marina nafaka anao tsy fa tsy misy an'izany. Rehefa tafahona amin'ny Jesosy indray mandeha ianao dia tapaka ny ozona, tsisy ozona mahazo anao intsony. Ary tsy voavidin'ny vola mikarena ho io, tsy voavidin'ny ezaka io, tsy voavidin'ny fifadikanina io, tsy voavidin'ny asa fanompony io, fa no Jesosy no zonona, no Jesosy naray ny ozona, Jesosy tonga ozona dia namonjy anao afaka amin'ny ozona, afaka amin'ny fangejana, afaka amin'ny fahotana, afaka amin'ny zavatra mangezanao rehetrarehetra. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozony lalàna, satria tonga voaozona izy hamonjy anay. Fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra miantona amin'ny hazo, voaozona zay rehetra miantona amin'ny hazo ka Jesosy Kristy zany. Halleloia! Fiainana zany lalana sy famarinana ary fiainana. Fiainana ho anao zany teny zany androany. Aza vela ho rebirebeny mpaminany santoka intsony ianao amin'ny fomba hafahafa hanafahana anao, amin'ny hoe tsy manjary ny ataonao rehetra, tsy lavorary ny ataonao rehetra, mikorotana ny tokantranonao, mikorotana ny asanao, maditra ny vadinao, dia ho rebirebeny ianao hoe amin'izao teknika zao no hanafahana anao, fifadikanina. Tsisy maratsy ny fifadikanina fa mila entina amin'izay sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny teknika hoe aloavy reto fanatitra rehetrarehetrareto, aloavy reto vola rehetrarehetrareto. Tsia, mazava ny tenin'Andriamanitra androany. Tsy vola fotsy na volamena nanavotana anao tamin'ny fitondratena dala zay nilovanao tamin'ny razana, fa ny rahasoany Jesosy Kristy toy ny razanak'ondry, tsisy kilema, tsisy petipetana, ampy zay dia vita. Avy eo ihany koa ny ozona rehetra mahazo anao, raha nisy ny ozona dia atapaka foana zany rehefa tafahona amin'ny Jesosy marina ianao, satria voasoratra hoe Jesosy Kristy namonjy anay, nanafaka anay tamin'ny ozona lalàna, ary izy dia tonga voaozona mba hamonjy anay, satria voasoratra hoe voaozona zay rehetra miantona amin'ny hazo. Zay no mahatonga antsika tsy hanambara fa tsy Jesosy, ary Jesosy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, satria ny herin'ny hazo fijaliana ihany no nafaka anao amin'ny fangejana sy ny fatotra rehetra. Ary ny amaranako azy dia ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jaona toko 1:3 eo izy ity raha tsy diso dia le hoe
jaona toko voalohany fa tsy roapolo indro janak'ondrin'Andriamanitra zay manesitra ny fahotany zao tontolo zao tsisy présentenay aminao afa-tsy Jesosy ihany indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra io ihany no afaka présentena ary io no présentable satria anome fifaliana ao anao io anome fiadanana ao anao io anome fitsarana ao anao io anome famelan-keloka anao io ary anoratra ny anaranao any amin'ny boky ny lanitra andovan'ny fiainana mandrakizay ianao vao vela heloka ianao ety an-tany afaka ianao mifankejana ny ota afaka ianao mifankejana ny satana afaka ianao mifankejana zao tontolo zao afaka anao sitrapon'Andriamanitra ianao ary miaina amin'ny sitrapony ianao eto an-tany fa rehefa tonga ihany koa ny fotoana zay hiverenany eny amin'ny raolanitra dia hiara-iakatra aminy ianao a hitsena azy ianao eny amin'ny raolanitra ary andova le fiainana mandrakizay andova le fanjakana vaovao zay omeny noho ny fahasoavany a noho ny famindrapony dia tena derainy izy ny amin'izany a ankalazainy izy ny amin'izany a voninahitra saotra ho azy ary ianao mpakatony teny andaitra aminao zany teny zany ary hovelona ao anatinao teny ary fiainanao anao amaranako azy farany ary dia zao hoe misy an'le fitoriana amin'ny 28 novembre amin'ny 2 ora ao amin'ny immeuble Shoprite ao Analakely ao amin'ny rihana faharoa anasanantsika rehetrarehetra mbola inotsika an'izany hoe filazany tsara herin'Andriamanitra manafaka izany ary dia asaina tanandroatsika asaina ampitiavana tsy misy rakitra tsy misy fanentana anarabola fa nomena maimaim-pona izay dia mizara maimaim-pona amin'ny sabotsy 28 novembre amin'ny 2 ora ao amin'ny immeuble Shoprite amin'ny 2e étage ao Analakely ho an' Jesosy ny voninahitra ho amintsika rehetrarehetra fahasoavana sy ny fiadanana amen